Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Efa mamaraparana ny volana Ramadana itsika amin'izao fotoana sy ora iresadresantsika ankehitriny. Rehefa mamarina ny Ramadana tahaka izao, dia misy fanompoana anankiray izay takina amin'ireo mpifehivava rehetra manerana an'izao tontolo izao, ary tsy maintsy ataon'izy ireo izany, ary tsy maintsy avoakan'izy ireo araky ny lalàna manan-kery ato anatin'ny finoana Islama. Tsy inona izany zavatra izany fa ilay fantatra amin'ny anarana hoe zakatul fitr. Inona no antsoina hoe zakatul fitr? Ny zakatul fitr dia sakafo anankiray avoakan'ny mpifehivava, atolotra ho an'ireo mahantra mba entiny mifalifaly amin'izany androny Aida izany, miaraka amin'ny daholobe amin'izay fotoana izay. Tantara Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, ny teny manao hoe farada Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin wa sa'an min sha'ir ala al-abdi wal-hurr wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin. Paminany sallallahu alayhi wa sallama dia nandidy ny famoahana zakatul fitr mialohan'ny fiafaran'ny volana Ramadany, sa'an amin'ny atrendry ary sa'an amin'ny voamaina. Izany famoahana zany zakatul fitr zany dia voadidy amin'ny olombelona rehetra, amin'ny andevo, amin'ny olon-tsotra, amin'ny lehilahy, amin'ny vehivavy, amin'ny zaza, amin'ny olon-dehibe rehefa mpino Islamo izy ireo. Noho izany, ny olombelona rehetra eo ambany fahefany lehilahy anankiray dia tsy maintsy amoahany an'izany zakatul fitr izany, ary isainy ny isan'izy ireo ao anatin'ny tokantrano, dia izay no amoahany an'izany zakatul fitr izany. Ohatra, raha manambady ny lehilahy anankiray no manan-janaka efatra, dia ny zakatul fitr avoakany zany isainy ny tenany, ny vadiny miaraka amin'ny zanany efatra, dia enina zany ny anjara zakatul fitr avoakany amin'izay fotoana izay. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona moa no tanjona sy ny fahendrena fonosiny zany famoahana an'izany zakatul fitr zany, satria raha mahalala fa ny finoana Islamo rehefa nandidy ny fanompoana anankiray dia misy fahendrena lehibe ao ambadikin'izany, ary rehefa nandrara ny fahotana anankiray tsy fanaovana an'izany zavatra izany, dia misy loza mitatao lehibe mety hanjon'ny olona ao ambadikin'izany. Ka rehefa jerena akaiky ny zakatul fitr, dia ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama fa misy fahendrena lehibe anankiroa araky ny hadisy notanteriny Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, izay ny teny izy manao hoe farada Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama sadaqatul fitr tuhratul lis-sa'imina min al-lagwi war-rafth wa ta'matun lil masakin. Paminany sallallahu alayhi wa sallam nandidy ny famoahana zakatul fitr mialohan'ny fiafaran'ny Ramadana noho ny hoe fanadiovana ny mpifehivava tamin'ireo teny tsy voahevitra, tamin'ireo vavavava kely ratsy navoakany, tamin'ny fihetsika mamoafady kely nataony, izay mety hanimba ny fifehezana, na mety ihany koa hampihena ny lanjan'ny fifehezana sy ny valisoan'ny fifehezana eo anatrehany Allah, dia fanadiovana an'izany zavatra zany no namoahana ny zakatul fitr sy nandidiny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama azy. Ary ny tanjona faharoa dia ta'matul lil masakin, fampisakafoanana ireo mahantra amin'izany androny Aida izany. Raha mahalala fa ireo mahantra amin'ny androny Aida dia tokony hifaly ary tsy tokony hangataka intsony, raha ohatra ka tsika samy mpino Islamo mifamoaka an'izany zakatul fitr ary manolotra azy ireo ho an'ireo olona mahantra amin'izay fotoana izay. Midika izany fa ny zakatul fitr
tena mitsinjo ny mpino islamo ary mitsinjo anao mpivehivava satria manadio amin'ireo fahotana madinidinika nataonao nandritry n'izay 30 andro amin'ny volana Ramadany izany. Oviana ny fotoana amoahana zany zakatul fitr zany. Ny fotoana famoahana zakatul fitr araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana dia rehefa miditra ny 10 andro farany amin'ny volana Ramadany dia efa afaka mamoaka ny zakatul fitrintsika atsika amin'izay fotoana izay. Fa ny tena tsara ny fotoana amoahana azy kosa dia rehefa tonga 2 andro na 2 andro mialoha ny Aidy no tena tsara indrindra amoahana azy. Satria nahoana? Satria ny tanjon'ny zakatul fitr dia fampisakafoanana ireo mahantra. Ka 2 andro na 2 andro alohan'ny Aidy raha atolotra ho azy zany dia ho ampiasainy amin'ny androny Aidy. Fa raha ohatra kosa mbola herinandro na 10 andro tavela efa atolotranao azy ireo izany dia mety ho laniny mandritra ny Ramadany, tsy tonga amin'ny tanjony izany zakatul fitr izany. Noho izany, manomboka amin'ny fotoana izay resantsika ankehitriny, efa afaka mamoaka ny zakatul fitr ianao, fa ny tena tsara kosa 2 andro na 3 andro na 2 andro mialohan'izany Aidy izany. Fanontaniana manaraka hoe ahoana ny fatrany, firy kilao izany zakatul fitr izany? Mazava ho azy fa araka ny voalaza ny mpaminany tamin'ny hadisy dia soa. Ny dikan'ny soa zany dia 4 mandroaka amin'ny tanan-dehilahy ny lanjan'izany zavatra zany. Ka raha jerevana io lanja io dia eo amin'ny 2 kilao sasany ka hatramin'ny 3 kilao raha ny vary no avoakanao ho zakatul fitr. Midika zany fa ny olona tsirairay dia mamoaka 3 kilao ny vary ho zakatul fitr. Isao ny isanareo ao anaty tokantrano, 15 ny isanareo dia vary 3 kilao ampitomboina 15, zay no avoakanao amin'izay fotoana izay. Avoaka avokoa na dia ireo olona tsy mifehy aza amoahana zakatul fitr, na dia zazakely aza amoahana zakatul fitr, na antitra tsy mifehy aza amoahana zakatul fitr, na vehivavy tonga fotoana sy mampinono dia amoahana zakatul fitr, ny zaza minono dia amoahana zakatul fitr. Isao ny olona eo ambany fahefanareo dia ny isan'izay ny ampitomboina 3 kilao ny vary avoaka zany zakatul fitr izany. Fanontaniana farany entintsika hamarana anazy, moa ve ny zakatul fitr dia azo avoaka vola fa tsy voatery ho foto-tsakafo? Mizara maromaro ny hevitry ny manam-pahaizana amin'izany. Misy ny manam-pahaizana mandany kitsirano fa tsy azo avoaka raha tsy foto-tsakafo ihany izany zakatul fitr izany, satria i mpaminany dia namoaka an'izany na dia nisy vola aza teo am-pelantanany izy ireo, fa ny foto-tsakafo no navoakan'izy ireo. Misy indray ny manam-pahaizana sasany toy ny Imam Abu Hanifa manaiky an'izany hoe afaka avoakanao vola izany satria manahirana raha ohatra ka omenao vola, omenao sakafo ny olona nefa mila fanampiny izany. Raha totofanao vary ny olona anankiray, mety manana vary 2 gony izy, 3 gony, nefa tsy manana an'izany laoka hihinanana izany. Na ihany koa mety tsy vary sy sakafo no manahirana azy amin'izany androny Aidy izany, fa mety lamba anidy na hofantrano na jirama, ka raha toloranao vola izy dia afaka amin'ny fahasahiranany, afaka mifehy miaraka aminao izy. Zay no hevitry ny Imam Abu Hanifa. Misy indray ny manam-pahaizana sasany miteny hoe izay maivana aminao sy izay hitan'ireo olona mpandray azy fa hoe mety aminy. Raha vola maivana aminao mamoaka azy, avoao vola. Raha ohatra ka indray vary no hitanao maivana aminao dia avoao vary. Ka matoa tsy mitovy hevitra amin'ny manam-pahaizana dia samy mety izay hanaovanao azy, na avoakanao vary na avoakanao valera vola izany zakatul fitr izany, ary omenao ireo olona mahantra eo akaikinao na ny havanao, fa tsy azonao omena zanakao, tsy azonao omena vadinao, tsy azonao omena ray aman-dreninao izany zakatul fitr izany. Farany dia tsy maintsy avoaka azy io mialohan'ny salatul Aidy, satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam niteny amin'ny hadisy manao hoe faman addaha qabla as-salat fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salat fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Zay namoaka an'izany mialohan'ny salatul Aidy
dia voaray ho zaka alfitra. Fa raha ohatra kosa navoakanao aorian'izany salatul Eid de lasa sadaka tsotra izany, ka voaden'izao izany zakatul fitr zany mba ho adio ny fifehezantsika ary tsy maintsy avoaka zany. Misy hadisy nolazainy manam-pahaizana sasany milaza fa hoe ny fifehezantsika rehetra de miantona eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany, tsy tonga any amin'ny Allah raha tsy mamoaka an'izany zakatul fitr zany isika. Ka mitandrema antsika sao de tsy hamoaka an'izany. Raha tena tsy manana moa ianao de ianao indray no mahazo na tolorana an'izany zakatul fitr zany insha Allah. Raha ampitso insha Allah de misy video hafa indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.